Sarah, Desaya, food lovers. Coucou daholinareo e raha zay tsy nanao vidéo de androanareo de hoentinay manina mosoky anao volo anao volo atsika papa volo any amin'ny institut de beauté Arniala eny Analamahitsy eny Andramobevavy eny eny Andramobevavy andray zany tsika nandeha androany de andao ary tsika andao ary Arniala institut de beauté aty Andramobevavy vitanay nay moa zany zao mbola mikokana be sady maloto be de anao volo anao beauté aty zay de tsy volo fotsiny afaka atao aty fa zatra be da be de aseho any anareo misy anazy mora hita kely tsy haiko nareo namita l'école Valichoco itsy Valizy de ato misy plaque hoe Arniala atao amin'ny Arniala zay de institut de beauté ity be da be nareo manontany hoe ohatrany ahoana nareo rehefa alohan'ny anaovana andao andramana ohatrany ahoana ny zavatra ataonareo de aiza nareo miomana de iomana zao zay efa mianaka anao beauté anao mise en beauté moa zany satria salon de beauté ny ato amin'ny Arniala de filmenay de asehonay nareo hoe ohatrany ahoana ny fiainanay rehefa manao mise en beauté inany papa zao ohatrany asehonay daholo ny service ny zareo amin'ny ankapobeny zany mba ahafahantsika mahafantatra hoe zao daholo ny zavatra ataony ato amin'ny Arniala anao andao andramana zany za manokana zany rehefa amina salon de beauté de manao manjamanja kely ny tarehy de manapa-bolo manao manjamanja kely ny volo de mise en beauté zany de manala volo-bava soin du visage nataoko de coupe de anisany spécialité ny atao amin'ny Arniala ny coloration de lasa aloha sehonay kely na ohatrany ahoana ny atao anatiny izany dina atao amin'ny Arniala de aloha eto amin'ilay vao mieritreto araka vitanao areo izao misy coin hipetrapetrahana miaraka amin'ny ankizy non famille raha ohatrany hoe mbola milahatra zany nareo de atao amin'ny partie ity misy any karazana produit anisan'ny L'Oréal satria moa zany iny tena mahasarotiny za manokana rehefa hoe misafidy salon de coiffure salon de beauté de anisany hoe produit tena fampiasako zany ny L'Oréal sy produit tsara produit de qualité surtout moa zany ho anareo zay tia mandoko volo coloration de ohatray mana steam powder koa zareo de ato indray misy ny coin onglerie atao amin'ny coin onglerie misy karazany moa zany le izy misy vernis permanent misy le vernis tsotra misy UV de rehefa aveo anao onglerie eo de alainay avant après daholo le izy de reo avy ny karazana vernis existe ato ohatran'ny mahazatra moa zany de ohatran'izao zany hoe tena efa aro fitaovana be zany zareo de aiza koa papadiny eto misy ny accueil moa zany satria ato araka le fantatrareo ohatrany any amin'ny salon de beauté rehetra afaka ohatrany hoe misotro tena reo afaka hoe rosona zavatra zany zay hoe tsy payant akory de reto amin'izay ny karazana soin coloration de manana botox capillaire izy aty zany anisany tena spécialité anjareo ato ny karazana coloration rehetrarehetra reo zao misy karazana coloration de ny mahasamihafa anazy moa zany alohan'ny anaovan'zareo coloration zany de somary manontany zareo ohatrany hoe manadiady hoe ohatrany ahoana ny qualité any volonao misy ohatrany ina moa zany ny fiteny zany
misy ohatrany hoe consultation aloha zany fa tsy tonga dia holokoana ny volonao satria raha tsy mety raha ohatrany hoe mbola simba le volo dia mbola mila attention misy coloration tsy voatery hoe mety amin'ny olona rehetrarehetra miankina amin'ilay qualité an'ilay izy dia eto ny lave-tête dia ohatran'izao ny tablato tena hoe malalaka be izany le toerana satria misy karazana table anankiroa atao amin'ny ilany ato dia atao amin'ny ilany ato koa ohatran'izay ihany dia izy rangahy eto izao no aneteny idina rehefa eo satria izany moa izany sady responsable ny barbershop izany hoe mikarakara ny volombava ny volo manao ny mise en beauté rehetra dia ankoatran'izay koa izy manao coupe dia atondrasantsika mahita n'le fanaovana préparation ny pédicure sy ny onglerie ihany moa zany arak'izao hitanareo izao tsy haiko aloha fa za zany voalohany hatramin'izay nanaovany andao andramana no mahita hoe toerana sady classe be ohatran'izao nefany hoe fikarakarana ny pédicure dia anao pédicure moa zany za rehefa aveo dia ho hitanareo hoe ohatrany ahoana indray zany pédicure atao amin'ny arnial zany dia ohatran'izao misy reto karazana soin mampisy bien-être reto dia eto moa zany anaovana ny pédicure dia efa misy pofo kely hipetrahan'ilay olona mpanao an'ilay pédicure dia amarana anazy manao koa zareo ny massage et soin du visage dia arak'izao hitanareo izao efa vita préparation moa zany le salle dia feno karazana appareil zany efa ataoko hoe sophistiqué appareil manaraka norme anaovana an'izay karazana soin du visage zay dia reto ny karazana huile sy ny fanaovana an'le massage dia ireo izy ireo dia normalement moa zany ny salle de massage sy fanaovana soin du visage tena hoe feno fahatoniana sy ohatr'izany dia izay mihitsy zany le zavatra volenjareo ato amin'ity salle anankiray ity dia ity zao naovana le soin rehefa avy eo dia ity koa misy appareil ity zany natsoina hoe épiloderme satria moa zany zareo manao épilation amin'ny alalan'ny cire ity zany le izy soin fanaovana épilation dia nahazo certification na formation mihitsy zany ato zany hoe tsy n'importe qui ny afaka manao épilation dia nefa izany zao zavatra anisan'ny tena hoe important be sy tsara ho fantatritsika dia ohatran'izay raha ohatra ka mitady qualité zany dia efa hitanareo zay ny atao amin'ny arnial petite coupe zany dia ity volontiana banana kely dia nakory ankoatra ny petite coupe atao brushing d'accord dia alaina mamosary avant dia alaina mamosary après dia matsio zany zareo tapahana volony dia asiana lalambitsika ny anibohanay an'le soin du visage dia tantaraiko anareo hoe ohatrany ahoana ny tarifa atao amin'ny arnial zareo zany manao soin complet dia na demi soin nataonao na soin spécifique reo avy ny tarifany dia izy moa zany miaraka amin'le produit zay safidianareo anaovana anazy dia manao koa izy maquillage express manao maquillage du jour maquillage du soir sy traçage dia manao karazana massage zany iny koa tena anisan'ny tiavan'ny olona atao amin'ny arnial manao massage 45 minutes misy massage facial dia misy massage dos dia misy massage pied dia ankoatran'izay misy ny pack mariage misy karazany misy spécial arnial dia misy pack mariage tsotra dia raha le spécial arnial izy zany hoe complet zany efa tafiditra ny visage, ny épilation, maquillage, manicure, pédicure, brushing, chignon sy ny pose diadème
raha ohatra indray le izy ka hoe mariage pack mariage tsotra dia 150 000 ariary iny a 2000 soins zany atao aminao a dia épilation sourcil a dia maquillage contouring des pose vernis brushing chignon des pose diadème. Fa manokana mahita hoe mora be le maquillage satria tamin'izay style natao mariage tamin'ny 2016 zany a nefa ny pack mariage zany tamin'izany efa lafo be mihitsy nefa nileny zareo ary mbola 250 000 ariary 150 000 ariary zao ny pack maquillage complet. Tsika miditra indray tsika amin'ny karazana manicure et pédicure ny soin de main zany a partir any 15 000 ariary dia misy karazany tarif efa mitokana ohatrany hoe pose vernis classique raha permanent izy raha faux ongle raha pose vernis permanent raha des pose faux ongle dia misy masque à la paraffine dia ireo avy ny tarifany hitanareo amin'izao mora be dia manao épilation ty épilation ty zany anisan'ny tena hoe mbola tsy tena nahazatra ana fa arak'izao tarifan'izao aloha zany hitako hoe tena mora nefa zareo ary fitaovana be anaty épilation mana certification amin'izany dia ireo avy ny azo épilena rehetrarehetra amin'ny vatana zany ireo rehetrarehetra ireo manomboka hatrany amin'ny sourcil hatrany amin'ny jambe sy ny rehetrarehetra io dia eo amin'izay zany le karazana épilation hoe Scarlett Avessa, Centre Norma de Durville, sa Epiloderme. Zany hoe misy karazany zany le izy dia arakarak'izay koa ny tarifany fahitako hoe tsy dia mifakaiza ihany le tarifan'le épilation. Variation de prix l'épilation ça varie entre 5 000 ariary jusqu'à 55 000 ariary ngambany lafo indrindra en moyenne 15 000 ariary ny épilation atao amin'ny Arnial. Zay za zao za andeha hanao soin du visage mba ho karakara ity tarety tsy voalohany eo amin'ny fiainako nanao an'izany dia andao andramana fa zay moa no tanitsika eto andramatsika tsy ny vehivavy ihany manao soin du visage fa ny lehilahy ihany koa afaka manao andao ary tsika. Misy toerana mihitsy voatokana zany hanao soin du visage dia efa nanotanika ihany izy hoe ohatry ny ahoana fanaovana soin du visage dia voalohany aloha izy manao diagnostic ny tarehy hoe inona no mety ho lesika mety ho fanadiovana ao atao sur zany dia avy eo izy manao an'le soin amin'izay. Efa misy produit ve tsy zakany Ramsey natao tamin'ny tarehany Ramsey? Tena mbola tsy nanao mihitsy anao diagnostic ary tsika izao atsika ranomaso azafady tompoko rano tsara re Ramsey? Tatao tsy misotro loatra fa misotro rano be mihitsy isanandro. Manahoana ny tarehany Ramsey rehefa ririnina hivadika fahavaratra na fahavaratra hivadika ririnina fahitanao anazy misy miofakofaka ve? Ie, maina be. Conclusion an'ny type de peau an'ny Ramsey atao aorian'ny diagnostic peau sensible, déshydratée et chesse. Zay type de peau. Anomboka le soin artsika izao. Ny soin antsika dia mandritra ny 45 minutes. Ao anatin'izay dia maquillage, dégommage, massage facial, soin sous vapeur dia masque. Zay ny ao anatiny. Ohatrany any dentiste mihitsy le fitaovana ampiasainareo zany. Mila misotro rano be Ramsey misy inana déshydratation be mihitsy hitako tamin'izany anao diagnostic teo. Ay, d'accord, ok. Lotion à base na aloe satria ny tarehany Ramsey chesse dia mila asina zavatra minorir azy. À base na aloe? Eny tompoko. Anao gommage ndray zany tsika izao manala le peau morte sy izay tasitasy amin'ny tarehy amin'izay hoe gommage zay moa dia manala ny zavatra tasy sy ny peau morte eo amin'ny tarehy. Ohatra mamasipasika le produit zay mahatonga zay mihitsy ny gommage. Zavatra aloe daholo no atao aminy. Ohatrany misotro jus de monte zany.
analan'le gommageny eo zao tsika fa ny rano a tena misy fiatraikany be eo amin'ny tare na raha vao tsisy izy ao anatin'ny vatan'ny olona na le olona lasa maloka ny tarehany a na mitsetrona korokorotra be rehefa anaovana diagnostika ohatran'le taratasy akorokorotra reny mihitsy ie d'accord tsara fantatra mila misotro rano foana mila misotro rano satria misy fiatraikany amin'ny tarehy ie tompoko raha tsy tarehy be zany fahitanao anaty eo ao anatin'ny diagnostika no tazana le problème ampo fa raha jerevana ivelany izy tsika satria ty lamploupty no mampahita anazy ny zavatra rehetra eo amin'ny hoditra zay olana rehetra zany dia hita amin'io daholo ok 5% lehilahy tonga manao efa 50% clientèle-anao lehilahy daholo ie lehilahy raha tena be dia be manao atao aminay satria zay rery no tena nasany teneniny hoe zay salon rery no tena nasany teneniny hoe ny lehilahy no tena mila manao soin noho ny vehivavy tsara fantatra zany ie aloha teneniko hoe madamako hoe mila manao soin ty anao le vapozaona amin'izay tsika amin'izao a akipy ny maso izafary miasa ny vapozaona zany a dia manokatra amin'ny poro izy apiditra n'lo produit ao anatiny mba ho aingakaingam-piasa kokoa ny etapy manaraka aorian'ny vapozaona dia manao massage facial alohan'ny massage facial misy séance ana haute fréquence raha ohatra ka hoe misy point noir le olona dia rehefa avy manao extraction na point noir hony a dia cicatrisena amin'le haute fréquence le port sapaiky kely manao massage motsika zany zao sa ohatra toa mandimandana be zany ohatra vodiny zazakely tena zay mihitsy le izy mety ve le pression iny moa zany ohatra misy fofona tantely izy zany siro manao manala an'le menaka indray sika manala le menaka nateo d'accord za zany mieritreritra hoe io tanteraka mihitsy ny tarehako fa madio fotsiny le izy zany tena paysan be mihitsy le soin sady eny mihitsy ny voakarakara iny dia le visibilité aloha zany mbola tsy nahita mihitsy fa tsara be le ohatrany hoe fitsaboana atao amin'le tarehy enao hoe lasa pe en pe zany tarehy tena zay mihitsiny relaxa be rehefa manao soin ametaka masika amin'izay tsika zao satria teo a nosokafantsika tamin'ny vapozaona ny hoditra dia ho asiantsika masika indray izy ao a manakatona le masoko-hoditra asiana masoko-hoditra zany tiako indrindra tsy fotoana tiako indrindra amin'ity vidéo ty a fampadiana zany manao masika dia tsy mahazo miteny izy a tsy mahazo mime izy a tsy mahazo mikofoka izy a dia filmentsika izy ohatrany sensation fa tebebe izy fa midaikatra amin'ny tarehy mikakakaka izy zany zao mizaontsika miteny zao fa tsy hitanareo fotsiny a nefa izy tokony tsy mahazo mihetsika ty fa ny matio viry jereny papa atao eny papa sandry
Oui, atao soin du visage. Dia tsy mahazy mihetsika papa afaka ataonareo giligily papa dia jerentsika hoe mihetsika ve sa ty atao giligily re zoky zandry atao giligily hoe papa jerentsika tsy tiana atao analan'le masika amin'izay tsika zao raha mise a efa afaka miteniteny amin'izay fa atao anatin'le fotoana nanaovantsika le masika iny tsy afaka miteny ok papa le tsy afaka miteny ela be to tena tsara le tsy miteny tsara le tsy miteny mode silencieux papa tena Soin du visage papa tsara be mahafinaritra be tonga dia mandimandina be ny hoditra koa dia avy eo le izy a tonga dia apaisant be tsy ampandringy a tsy ampandringy ohatra mito zao poatsika wow tena tonga dia maivana be zany ny hoditrako dia mahafinaritra be dia anao ongle zany a dia jerentsika hoe izy ohatrany ahoana ny étapen'izany hoe manao vernis zany a rehefa tena professionnel ny manao anazy a tsy ohatran'le manao vernis any trano zao a dioviny angamba le izy a amin'ny dissolvant dia le dissolvant ny a tsy ohatran'le araraka le ohatrany atsika le sarotra be reny dia tsy haiko na hitanareo a fa tonga dia mangirangirana be le ongle izy moa zany manontany foana hoe ohatrany ahoana ny itiavana anazy a dia ireo a matériel ho ampiasaina daholo a anatin'le soin somary carré dia tsy tena carré be fa somary rehetrarehetra izay a dia miditra amin'ny gommage tsika ke ny tanana koa reto atao gommage za tsy nafantatra fa avekeo hoe ny tare ihany dia atao gommage le tanana dia zareo a généreux be any anaty produit ihany fa tsy miafiafy mihitsy tanana tsy vao vita gommage amin'izao tsy vita tsara be fofon'le izy miakatra amin'ny fofon'le gommage miadana be hono ny tanany mainjira vita ohatry hoe isan-kerinandro oui araka zao hitanareo zao a i Mathieu a sy papa zany a hiety satria moa anisan'ny spécialité ny atao amin'ny Arniala ny mana barber shop zany zareo zany hoe na ho ana ankizilahy kely a na ho ana papa dia afaka mihety a raha misy barbe zao papa dia ohatran'izay koa afaka atao manaraka zay modèle tianareo zany a afaka mampiseho sary nareo papa ihany aloha no manao fa izy ho nandeha kely vetivety a
dia marina moa zany a tiako zavatra somary hafa kely alany anazy a congelé ny fitaovana zany hoe ohatrany hoe stérilisé tsara zany le izy dia avao le izy a no alaina zany hoe tsisy atahorana mihitsiny raha hoe ny amin'ny microbe sy ohatr'izany hoe tsy mipetrapetraka eny ambony latabatra eny a dia isaky ny latabatra misy an'ilay désinfectant foana zany hoe zareo zany anatina propreté manaraka norme tsara dia mbola désinfecté le izy a amparan'izay a dia eo avy ny karazana fitaovana moa zany a sy misy ato eo a izy daholo a dia manao a ny kopony papatsika aloha dia avy eo a manao kopony matsoindray nasany lohany Tiffany tsika ahoana ny fihetseham-pony Tiffany anasa aloha faly dia sasana zany lohany Tiffany marina moa zany fa zareo koa zany a akoatran'ny mère et père dia ny jeune fille moa zany dia manao kids koa zareo zany hoe manao volo ho an'ny kids koa dia adapté zareo arak'izay mihitsy ny nalesy izy hipetrahan'ilay kizy arany a mba hoe alaise tsara zany izy a dia ohatran'izao zao mipoziny Tiffany a mizesta be a dia faly be izy dia anasa aloha zany a izoky ohatran'izao indray a ny lave-tête tena ezahanay zany hoe asehoanareo a le andao andramany amin'ny atsipriany mihitsy hoe ohatrany ahoana dia efa manasa aloha alaise tsara ve a ça va zoky dia manana shampoing pour kids zareo a zany hoe normalement ne pique pas les yeux zany iny a raha hoan'ny zazakely dia asina shampoing volony zoky coucou zoky ça va Oui. Tsy mijery any zoky manjary lera ny akanjony zoky jereo maman hoe zoky Maman. sasana koa ny lohany loloha rehefa eo marary sa tsy marary ny zoky Malade? tsy marary tsara ve le sasana aloha tapahana kely fotsiny volondria Comme ça. tapahana kely ohatrany ao a Bonjour. d'accord ok petite coupe zany coucou zoky tena endry be zoky raha ohatra hoe tsy omben'le zaza le seza dia asian'zareo ohatrany pofo kely eo ambaniny a dia lasa niveau zany le zaza manao anazy dia ny Tiffany zao a no atao anazy a petite coupe dia efa izy ihany misafidy hoe ohatrany ahoana moa ny abeany kely fotsiny hono ihany coupe atao aminazy a satria tiany loatra ny volony dia madio koa ery amin'ny ilany ery a asiana pofo aloha izy papa a efa misy pofo zany iny a adapté aminazy koa zay ma hoe kids anazy a bravo zoky faly be zany Tiffany a fa anao coupe amin'izay izy a tany anao coupe daholo zany a na Tiffany na Mathieu a dia mariana moa za fa désinfecté foana ohatrany ahoana Tiffany aloha izy mihitsy ny amaly anazy a mety iny mety tena mety Mathieu moa zany a rehefa ohatran'izao a dia mijery dessin animé a Super Mario na anisan'ny tena tiany a
Ah, t'es très belle, Zouk. Waouh, c'est super. Ça de manguer un peu, Fundi. C'est sublime. Souris un peu si tu es contente. Comme c'est ça, ça a des ans, nous, à nos foules, ça tient mon zone, que tu as raison, foule que smart, si tu étais dans Salamo Oksala, tu es à des ans, nous, Susan Mangosara de un coup de pain sans pause. Et maintenant, ils ont fait agora Mangosara, so iza manao coup de pain. Kita nini Mathieu. Waouh, c'est très beau ça. Ça, c'est beau là. E Susan é tu wavy hair. Ni full Mangosara gin le buklarang. Wow. Anao pédicure amizay zany a Sarah zao a e miaraka amin'ny Wendy anao pédicure koa izy e anara fermi zany aloha zany a. Magilkil kapele Istanbul, c'est ça qui va dire que bien, mais elle est à Wendy. Ça va dire, avant que bien en fait. Allez. Les manopédicure des un massage M16 ans ça veut dire à sur pour un tsara ni falati ouais dis-moi ça tena makafy mais ça me saura stone ça t'es vanit que mais ça t'a que passe na le va ça m'a ça kill que te ne pas faire appeler ça tu n'aimes plus ça ni à qui quoi ni raha tongotra rehetrarehetra dia malamalama be le izy dia mahafinaritra be.
tsara be izy tsara be izy tsara be tena hoe mba hoanjavana ao batena tena pédicure agréable be mihitsy fihetsem-pony Wendy tena afabizana ka tena tena be ankianako raha manao pédicure isan-kerinandro Arniala aty Andram-bevavany misy anazy dia zay moa zany samy nanao nataonay teo za zao nanao volo Mathieu nanao coupe Tiffany sady nanasaloha nanao petit coupe papa nanao soin akoatran'izay misy ny pédicure dia Wendy zay sorana manokana nanao ny manicure dia nisany spécialité an'zareo koa ny épilation fa iny mila nanaovana dao andramana manokana zay dia raha rivotsika mamenina moa izy teo noty tatarainareo ny cadre afaka moa zany dao andramantsika androany cadre misy ny salon de beauté Arniala Andram-bevava no misy anazy Andram-bevava raha asokanareo zany raha vaty amin'ny Mare Masay dia miakatra ianao ohatrany hoe aty Analamahitsy dia mandalo le école Vany Choco dia rehefa tonga ambonimbony ao dia eo pitan'le izy eo amin'le pitany eo dia raha vaty ambony nareo dia ohatry mandalo station Galanara tsy diso dia ambanimbany kely le station Galanara eo izy dia tena hitako avantage zareo misy parking sécurisé satria zay foana ny olana amin'iny partie iny dia efa sécurisé zany parking zay misy anareo dia zareo misokatra amin'ny 7 ora ka hatramin'ny 10 ora sasany hariva isa manomboka ny talata ka hatramin'ny sabotsy zay zany heure d'ouverture any zareo dia afaka mandray anao zareo amin'izay fotoan'izay dia ny cadre en général tsara be satria vaovao malalaka be le toerana misy espace ohatrany hoe vao miditra fotsiny anao dia ohatra misy coin accueil zay dia mahita ny karazana produit rehetrarehetra ianao tazanao ny onglerie tazanao atao amin'ny ilany ato misy ina moa zany fandraisana accueil andraisana ny paiement client dia misy ny karazana ohatrany hoe le fanaovana barbershop sy ny tarany dia misy fanaovana massage sy ny épilation sy ny soin du visage dia farany les parties quoi pédicure les salons dia akaiky ny pédicure misy les soins du visage teneny sarate sy fanaovana massage misy cabine kely zany eo ie dia ohatrany izy tsara be le cadre malalaka be spacieux an'zareo zany exploité an'le espace mazava tsara tena marina aloha hoe tsy napoiziko mihitsy hoe misy zavatra ohatr'ireny ie sady open space be izy malalaka be d'habitude mantsy rehefa miditra salon de coiffure somary teritery mifanena foana zay anao fa le izy zay mihitsy satria nanikizy ary afaka niazakazaka dia arak'izay ny notre cadre omenay dia 9/10 zay 9/10 tsara bravo be bravo tantarany anareo indray ny service atao amin'ny salon de beauté Arniala eo Andram-bevava raha mahakasika ny service en globalité zany dia tsara be fandraisany zareo ary ny zavatra tena nanamarika natao amin'ilay izy ny olona rehetra amin'ilay salon de beauté dia matianina sady ny akabeazany polyvalent be daholo satria na ny mpanao volo afaka manao soin du visage afaka manao tarehy dia ny barbeur misy lehilahy zay manao ny resaka fanetezana volo tena polyvalent be daholo zareo anisany tena nanamarika ana le izy ny anandray nanamarika ana ny politesse zareo sy ny accueil d'habitude mantsy ny rehefa amina salon ohatra reny dia somary mijerijery tavan'olona sy ohatr'izany fa ny zareo zany hitako hoe chaleureux be le accueil ary tsy aboarina le izy fa tena efa zay efa
voakarakara tsara zany ianao hoe tena hoe naizanaiza nizaniza nandray anao kompatanana manokana ho andreto olona nandray anay a tao amin'ny Arigniala ireto a ao anatin'izany a I madame Felana kompatanana madame Felana zay sady esthéticienne izy a no coiffeuse a no izy koa ny spécialiste amin'ny resaka coloration coloriste izy zany de kompatanana ho any madame Yoly a izy ndray a manao any onglerie sy ny massage de kompatanana koa monsieur Tselon izy a no nandray tamin'ny resaka coiffure teo amin'ny barbershop izy zany mpanapaka ny volo sy mpandrindrany volombava de tsy adino a farany any gérante ny Arigniala moa zany a madame Inarsoa c'est gérante misaotra betsaka tamin'ny fandraisana bravo be tamin'ny réalisation service de anisany hitako hoe point fort zareo koa manao offre fond zareo amin'ity volana jona ty zao a de manao remise zareo manao promotion a mois de juin zany zao a isany hoe anisany hoe service de soin du visage ny zareo a lasa 50 000 ariary au lieu de 75 000 ariary ohatrany amin'ny les produits Arsène Valère tsy haiko ny Valère na Valère tsy haiko a de 80 000 ariary au lieu de 100 000 ariary ho an'le produits de Cléor de zay ao anatin'izay koa izy manana promotion am'izao a moins 40% ho anao zay te hanao coloration amin'ity mois de juin ty any apatsahivy kely any ao anatin'ny service-ny zareo a rehefa manao coloration ianao de misy foana ny diagnostic par rapport amin'ny volonao fa tsy tonga de hoe lokolokony fotsiny am'izao de zay de anisan'le tsy haiko nareo le anarana marque ny teneniko teo fa iny zany tena point fort be mihitsy produit professionnel adolona ampiasaina fa tsy zavatra low cost mihitsiny zany hoe tsisy atahoranao mihitsy na volonao na nitarihanao hoe ho simba zay foana moa zany ny mila hitandremana rehefa manao soin na ho an'ny tareha na ho an'ny volo anisan'ny produit an'zareo zao raha hoe volo L'Oréal ina koa Pharmavite de manao koa izy manana produit capillaire le resaka botox capillaire reny manana le botox capillaire reny izy professionnel daholo zany de zatra nanamarika ana koa manao épilation zareo de manana épiloderme manana certification mihitsy ny anatin'izany fanaovana épilation zany voilà raha icontacte zareo ianao de misy ny numéro téléphone zay azahoana azy 032 51 398 92 na ny 034 93 680 90 zay ny numéro an'zareo de farany avy foana le satria nitarehandina zao lasa malefaka be ohatrany hoe ina moa feste de petit bébé foana zany teny koa fa malefaka be le izy de ny nanao soin de visage zany na le araky le teneniko anareo teo le hoe Arsène Valère na le anankiray le de Cléor de zay araky zany ny noty omenay ny service ao amin'ny Arigniala dia omenay 9/25/10 bravo be conseiller be ny service tsika de hiditra am'le fotoana tianareo indrindra tsy sakafo moa zany andramantsika androany fa andao andrana coiffure anankiray zay c'est salon de beauté moa zany fa tsy hoe coiffure tsy mitovy zany institut de satria be da be nareo nanontany hoe ohatriny ahoana moa zany fiomananareo rehefa le anao vidéo reny de zay nampatonga anenanao an'ity vidéo ty de azavainay anareo hoe inona avy ny soin mi-existe aloha ao amin'ny Arigniala de inona zavatra nataonay sy ny ressenti anay nanao an'le izy anisan'ny prestation ataon'zareo manao soin capillaire izy tena spécialité an'zareo ny coloration araky le niteneny dina teo hoe misy diagnostic aloha zay vao lokona volonao tsy hoe lokolokona blonde na gris na ohatrany fotsiny jerena le izy hoe marary ve le volonao sa sitrana le volonao de akoatran'izay zareo manao onglerie
de ny zavatra manana namarika anake satria zareo zany ohatrany hoe tena tellement zareo professionnel dia manao zavatra pro be mihitsiny fa le anglerie rehefa manao angle amin'zareo anao a dia efa kosy anankitelo mihitsiny natao amin'le ho iny kopatana manokana ho an'ny OND Darlene zay a nanao test angle ny araka taminay a dia tsara be a rehefa vita ny tanany le izy moa zany nalaina mihitsy avant après a ohatrany ahoana ny tanany a dia zay ankoatran'izay zay a nanao pédicure zany zay sy OND Darlene a dia nahazo aina be zay a vao ataoko hoe faharoa tamin'ny fiainako zany nanao pédicure fa tena tsara be foana ny expérience hitako hoe ny zareo mbola miampy massage misy étape be da be mihitsy zany le izy a dia conseilleko be mihitsy sady mora be dia natao papa sy Mathieu iny nataonay ny anay sy Mathieu zany plutôt tany amin'ny resaka volo aloha tao amin'ny lafiny barbershop a namboamboatra kely ny resaka volo dia ny Mathieu ny tapahana kely a dia nasiana lalambitsika dia ao anatin'izay tena tsara le service professionnel be izy a ary zavatra anisany nanamarika kely a ny zareo a ny fitaovana zany a mba histériser azy dia glacé dia tena nanamarika dia mampiasa ina moa désinfectant foana zareo a tena hoe manaraka normana fahadiovana be zany dia ankoatran'izay a zany nanao soin du visage tena tsy napoiziko hoe ainy lehilahy koa mila manao soin du visage au moins 15 jours 15 une fois tous les 15 jours zany ohatrany zay mampangirangiraka tany mampangirana tany adina sady malemilemy be dia tsara le manao an'ilay soin du visage sady manazava foana le olona satria za zany vao voalohany tao dia somary bebe fanontaniana dia nanazava izy zao ny atao aminao zao a dia atao diagnostic aloha ianao a dia avy eo anao misy an'le vapeur tsy haiko vapo tsy tadidiko tsony dia soin be dia be misy massage koa atao dia asiny masque avy eo donc le izy tena tsy misy zava-miafina fa détaillé tsara daholo tena afapoa dia ankoatran'ny soin du visage manao soin du corps koa zareo a dia farany a ny massage zany misy karazany massage moa zany araka le nasehoako nareo a tamin'le carte ny ao amin'ny Arniala dia za nanao coup de pelle dia Tiffany nanao petite coupe zany hoe petite coupe kely fotsiny ozy izy niasona dia nanasa loha izy nanao le procédure normale zany dia nanao brushing dia afakely fanaovana brushing ny ankizy tsy ohatran'le fanaovana brushing ny olon-lehibe fa somary tsy le apetaka be zany le brosy fa somary atao lavidavitra fotsiny nefa ny avy eo tsara be ny rendu tsara be ny rehany Tiffany avy eo dia zay dia zareo koa miproposité iny koa tena hitako hoe tsara be service anisan'ny service zany iny fa marquena mamete zareo offert dia mikarakara tsara zany hoe zay ma hoe salon de beauté anazy fa tsy hoe coiffure fotsiny ohatra bien-être mihitsy dia zay ny nandramanay tao dia historanay moa zany ty ampamaranana OND Darlene zay niaraka taminay nanao pédicure nanaiky niaraka aminay nanao manicure koa izy dia zany safidiny couleur nataony mariana fa ny vernis nataony nanao vernis izy fa classique kanefa ao misy vernis le UV mou dia le anankiray le vernis permanent dia ohatran'izay arak'izay ny noty ataontsika hoe prestation zay tao amin'ny fafapo zany le izy fafapoanay par rapport amin'le zavatra nataonay teo dia expérience dia 9 sur 10 ny notomeny zareo ekipany Arniala tamin'ny fikarakarana dia tuizo tena mahafinaritra be tsara foana moa zany fanoana tsika samy gasy satria mandeha amin'le salon goavandreny arany ataotsika maika fa hoe ny tsika ny tohanantsika nefa manaraka ny fenitra manana karazana
olona miasa sy hoe manaraka ny norme zany dia conseil lehibe ao amin'ny Arniala eny Analamahitsy. Dia zay ny aventurenay tao amin'ny salon de beauté institut de beauté de bien-être Arniala teo Analamahitsy. Dia misaotra anareo rehetra trany manaraka anay eny page Facebook be dia be nareo fa 127,000 nareo zanakay ao dia rehefa mifankahita eny an-dalana dia fahafony zay mahitanareo dia kokoa be daholo dia aza dino manaraka amin'ny page Facebook YouTube Instagram. Ie zafady fa somary matoritory papadina satria efa elaela zay tsy nanao tournage moa zany dia zay tiapitiavana be ho avy amin'izay ny sakafo be da be andao andramana Marina farindrika